mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana fohy izay efa antsika mifampibahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary hamantarantsika hatrany ny sitrapon'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra misy vavaka isika. Jehovah'Andriamanitra raha eo dia misaotra anao hatranyizay amin'ny fitsinjovanao ny isam-batan'olona ary indrindra ny firenena malagasy fantatra efa tsy manadino izany firenena izany ianao kanefa miandrika ianao fanapahakevitry ny isam-batan'olona mba hitady fanampiana avy aminao. Ianao Andriamanitra tsy mba manery manaja ny safidy ny zanak'olombelona rehetra kanefa mahatoky sy meny fa amin'ny vanim-potoana mahatonga saina ny voaka rehetra hitodika aminao dia misy vahaolana mahagaga omenao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba haizanay mihaino ny feonao. Tenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva malalaka tsara amin'izao vanim-potoana izao ny faneho-kevitra ataon'ny vahoaka malagasy amin'ny faritra rehetra samy manana zavatra takiny ny ankolafy-kely rehetra génération Z, ny tanora, ny mpianatra, syndicat, ministera maro isan-karazany, ny antoko politika, eny fa hatramin'ny antoko-pivavahana azy miditra an-tsehatra ny olon-tsotra samy mitondra ny etaeta-po mangetaeta mba isin'ny fivoarana na eo amin'ny lafiny fitantanana ny firenena eo anatrehan'ny rafitra rehetra manoloana izany rehetrarehetra no tokony hitandrantsika ary tsy sasatra ny mamerimberina mampatsiaro antsika fa ireo rehetrarehetra ireo dia samy malagasy avokoa kanefa na samy malagasy aza tsy misy olona mitovy hevitra izany ary izay ny mahafinaritra indrindra mahita olona tsy mitovy hevitra kanefa afaka mifampiresaka mpitiavana mba hitady maromaritra iraisana misy ny filaminana, fiadanana, fampandrosoana, toromarika tanterahana ao anatin'ny fihavanana na inona fihevitry ny olona. Amin'ny maha-malagasy atsika dia mampatsiaro mandrakariva misotoavina izay fikiritsika eto amin'ny firenena dia ny fihavanana izay azo lazaina fa tena ara-tsoratra masina mihitsy mba isin'ny firaisamonina indrindra isin'ny fiadanana, isin'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina kanefa ny ahatongavana eo amin'ny fihavanana io mila fifandeferana tanteraka mihitsy ary izay no nahatonga antsika nyresaka Galatiana 3:7 tanjonakendrena moa dia tsy mijery izay mety faresen-dahatra ny isam-batan'olona fa raha hoentina izao fampaherezana izao dia ho an'ny malagasy rehetra tsy akijery saranga, tsy akijery firekevitra fa mampitodika atsika amin'ny malagasy atsika dia izay no mahatonga ny dia ny soratra masina hoe ny fihevitry ny nofo tsy arak'izay heritra retin'ny olona fa araka ny nambaran'ny Paoly apôstôly hoe 9:7 amin'ny Galatiana 3:5 fa miharihary ny asan'ny nofo izy dia izao fijangajangana, fahalotoana, fijejojona, fanompotsapy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifanterana, adila, fiafinafonana, fifambiantaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaka aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa izy fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha jerevana ny toe-javatra misy tsy mena tsiny mbola mafana ny fo ao anatin'ny fanaintainana, ao anatin'ny fangiry firiana, ao anatin'ny fahoriana vokatry ny ratra, vokatry ny fahafatesana izay mahatonga antsika mampahery mandrakariva natrehan'izany tsy mametsiny rariny sy hitsiny raha tezitra rariny sy hitsiny raha alahelo
kanefa araka ny nambarantsika hoe mila fandeferana satria raha vao tsy mitandrina le fatezerana miteraka fifampiandanina, miteraka fitokoana ozy ny lazainy, miteraka fisarahana, miteraka valifaty indrindrindrindra raha tonga am'izay ny vahaolana ao anatin'izany toe-panahy zany satria le nofo no manjaka de vao maika fisarahana, miteraka fisarahana. Kanefa raha vao fisarahana de zao tena tsy misy vahaolana ho hita mihitsy ary zay ny tokony eritreretintsika fa ny zavatra nrasan'Andriamanitra amitsika de le vokatry ny fanahy. Andiny faharoa amby roapolo hoe ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faripo, famoram-panahy, fanaova-tsoa famarinana, fahalemem-panahy, famononam-po. Tena misy fanetretena mampandefitra ny maha izy ny tena resaka ny maha kristianina satria azo lazaina fa ty firenena malagasy ty de firenena mivavaka ary ny akamaroan'ny olona eto Madagasikara de kristianina avokoa ka raha kristianina de tokony hitodika am' Jesosy ary raha vao tafatodika am' Jesosy fanetretena nananany na inona na inona de zavatra mitranga tsy mba namaly faty zany izy hatramin'ny vanim-potoana ny alan'ny aina teo amin'ny hazo fijaliana mbola nahavita ny teny raha eo mamela elony fa tsy fatan'izay ataony mahatonga amin'ny teny hoe tsy mametsin'izana izy ao anatin'ny hafanampo ary zay ny mahatonga ny teny tsy voahevitra indraindray tahaka hifanentsika ohatra ny hanao valifaty ary eo no nahatonga antsika nyresaka hoe raha mbola hitsinjo ihany zany hoe fitiava-tanindrazana hitsinjo ny taranaka fara-mandimby tsy andeha anomana taranaka tena feno fifampiandanina, felonana, amaly faty mandrakariva satria zavatra nahazatra teo ihany no iverina fa tokony hanovany tantara isika ka raha valy faty hatramin'izay ka raha mba mahavita hoe anangana firenena vanina, firenena feno fitiavana eo ny tena indraindrainy zao tontolo zao ny firenena malagasy raha vitatsika miatrika ady miatrika ny krizy ao anatin'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina sy ny fitiavana sy fifamelan-keloka atsahatra daholo zany tsy mora nefa ny atongavana an'izany fa raha manofo tsy vitatsika zany ary zay ny mahatonga miresaka manomboka hatraty amin'ny kristianina todia amin'Andriamanitra aok'Andriamanitra no hitantana ary mangataka ny fanan'Andriamanitra mba andraisantsika fahendrena arak'izay nambara tany amin'ny Jakoba tamin'ny fampahirizana farany mba afantarantsika ny tokony ataontsika raha ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao azo lazaina hoe milamindamina tsy misy ny fandrobahana satria afaka samy maneho ny heviny avokoa kanefa ty de basy aty fitiavany ty tsikaritra ihany ohatra mitady tsy hisy fifandaminana fa ohatrany ao anatin'ny samy mpitolona indray ohatra ny fanenjotsindrony zany ohatra ny misy fifampiandaniny zany kanefa zavatra iray no kendrena kanefa le tsy fitovizan-kevitra tsy mitady ny marimaritra iray zany ary zay no mahatonga miresaka mandrakariva hoe tsy misy vahaolana eo re olona efa tsy ny fikaomandoha eo ambony latabatra mampandevitra ny ampipo tsy hijery-tsony hoe inona nahatonga ny olana hatram'izay fa mibanjina ny avy ahoana ny fomba ivoarana ary eo no nahatonga na andray ohatra kely mahakasika ny baolina kitra zay tsy voela ny adiny Barea sy ny Mali raha jerevana ny firenena malagasy de tamin'ny taka ny ekipa anankiray miakatra eo ambony terrain samy manana ny fanomezam-pahasoavany samy manana ny andraikiny samy manana ny zavatra maharesy lahatra azy kanefa zay fanomezam-pahasoavana ananany tsiraray avy ny talenta ananany tsiraray avy ananan'ireo mpilalao baolina kitra ireo tsisy afaka mandeha rery hoe ka ny gaolina rery de ampy
ahavita tena hitondra fandresena ao anatin'ny matsy anankiray. Inona ny vitan'izay golina? Tsy vitany zany na lola arana tokana fotsiny hoe tsy mila mifanampian'ireo fololary eo fa za rery. Kanefa araka ny resahantsika hoe ao amin'ny ekipa anankiray tsy lola arana daholony eo, ary eo no tena tokony hitandremana. Raha mandalana zany demokrasia zany, tsy tokony hisy faneriterena mihitsy eo am'izay eritreretantsika fa anatanterahana ny tolona. Fa araka ny lazaiko hoe tena tolona daholo ny malagasy rehetrarehetra, fa fomba hitondrana ny tolona de samy hafa. Misy ny tena golina ao, misy ny manao defensa fotsiny ao, misy ny tena lola arana mampidi baolina ao, ary zany sika rehetrarehetra. Kanefa na izay ary ny talenta ananany tsiraray avy, tsy maintsy misy fifantaminana eo mba sy firindrany fanafiany mba hatonga fandresena. Ary zay ny tokony ho jerevantsika. Mampatahotra de ity reo olona ty tenin' Jesosy Kristy ity, satria rehefa tena jerevana ohatrany hoe milamina ny fijerintsika azy. Fa tafiditra eo amin'ny 13 May isika, tena miorakoraka tsika, hoe tena malagasy ray manontolo mihitsy, nefa tena mitaky fanavojana frere havany zany. Fa anatin'izay fitakina fanavozana zay de ny zavatra mitranga de zao, ohatrany tsy misy firaisampo sy firaisan-tsaina, fa ohatrany misy ady mangatsika zay tazany tsika samytsika mahatazana azy, ary tazany ny avy any ivelany ihany koa. Zay tsy fahaizana miara-miainy zay ny hitan'ny olona fotsiny de mikorotany Madagasikara, fa tsy hitan'ny olona ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay. De misy zavatra tena mampatahotra, satria raha nytoe zavatra misy ake ao amin'ny mpandinika soratra masina tsy de taitra intsony izy manoloana nytoe zavatra misy io e. Ary araka ny nambarako tamintsika hoe ty resaka GNZ ty ange tsy niainga avy eto Madagasikara ty, avy any ivelany iny, ary mbola ho hitatsika. Za zany tena tsy mandiso fa mampahery mihitsy, mitsiraray avy mba andeha ampanetretena sy ampahendrena eo amin'ny fitakinany tolona, fa mila fitandremana nefa eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay, satria ny fahavalontsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Araka ny resahantsika tamin'ny fampahirezana hoe tsy manam-pahavalo olona isika, na de teo arany nisy tena fiatsika tsy voafehy teto amin'ny firenena, fa fanaratsy ely midrivotra, ka raha misehatra ara-panahy de efa tsy taitra tsony. Araka ny tenin' Jesosy hoe andreahy tsy filazana tenareo, firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana. Kanefa ozy ny lazain'i Jesosy mitandrema aza matahotra, fa tsy mbola tonga ny farany, fa voafendohany ny fahoriany zany. Raha tsy mandinika baiboly ianao tsy mahatakatra an'izany, ka mendoa io tsy eto amintsika fotsiny, fa manerina n'izao tontolo zao, fa tsy mbola tonga ny farany. Fa araka ny tenin' Jesosy hoe na de ny olom-bo fita aza de ho voafitaka, satria be de be nitsangana, ohatrany hitondra vahaolana, hitondra famonjena, kanefa miditra antsehatra ao anatin'izay Satana. Ary tena misy lalana fa miditra mihitsy mba hitondra fikorotanana, tsy eto amin'ny firenentsika fotsiny, fa tena manerana n'izao tontolo zao. Fa ampianarina lava vao atakatra an'izay isika, ary zay no mahatonga antsika hoe mila miondrika ao anatin'ny baiboly mamantatra famantarana napetraka Jesosy. Fa zay tiako isinganana fotsiny de fampitandremana nataon'i Jesosy. Marka 7:4 sy 5:20. Zao ny voasoratra ao: fa raha misy ozy fanjakana miady atrano de tsy haharitra zany fanjakana zany, raha misy piraitrano miady atrano de tsy haharitra zany piraitrano zany. Raha vao misy fanjakana miady atrano tsy maharitra zany, misy piraitrano miady atrano de tsy haritra zany piraitrano zany. Ary io ny tena atahorana am'izao vanim-potoana zao, samy tanjona anankiray ihany ny kendrena de misy ny fiovana, fa le fomba hitakina an'le fiovana ohatrany misy fifanterana. Kanefa raha vao misy fifanterana de tia nitadio irika ahafahany devolo miditra mba ampitombo
ny olana zay efa misy ampitombo fisarahana. Ny zavatra tsy tsapatsika ange de tia rehefa mikorotana ny firenena de ny zavatra mitranga de fiatsaram-belatsia ny atao amin'ny firenen-kafa ohatra hoe tena mitondra vahaolana, ohatra ny mitondra fampaherezana kanefa ambadika zay rehetrarehetra zay faly izy satria raha vo tsy misy firaisampo sy firaisan-tsaina eo anivon'le firenena sy ny firenena madinika no faly am'izany fa ny firenena matanjaka mody malahelo izy mijery mikorotana misy eo anivon'ny firenena fa faly izy satria misy irika ahafahany miditra indray ahafahany mambabiny le firenena fa tsy fantatra hoe tsapatsika ave zany rehetrarehetra zany. Da nefa ny tenin'Andriamanitra de efa miteny raha vo fanjakana misy fanjakana miadatrano ho ravo zany fanjakana zany, tokony andeha lavitra ny fisainantsika, tokony hikatsaka ny fiainam-pitiavana, tokony hikatsaka ny firaisampo, tokony hikatsaka ny fihavanana. Fa ny zavatra tiako ampahafantarina antsika marina de ty raha tena tsy misy ady atrano, tena misy filamenana, misy fampandeferana ny ampi-po na ny olona eo amin'ny fitondrana na ny olona tsy eo amin'ny fitondrana miaona amin'ny latabatra boribory, zany akory tsy midika hoe andeha iziriziriny eo amin'ny fitondrana tsy hiala, fa tena misy fifanarahana mihitsy eo ambony latabatra de ao anatin'ny fitiavana tsy afaka miditra an-tsehatra mihitsy ny firenen-kafa. Ahoana moa no hidirany am'izany satria reto ary le olona miray fo, miray saina, miray ina, tsisy afaka hidirany. Fa raha zao zavatra ataotsika zao be dehibe nirika ahafahany ny firenen-kafa ary tena mahazo tombony izy am'izany satria raha miady isika ny zavatra mitranga miditra an-tsehatra izy tahaka ny manampy kanefa fomba entiny am'izay ny atonga atsika hisara-bazana ahafahany mitsetsitra indray ny haren'ny firenena de hipetraka ao anatin'ny fanotrana mandrakariva isika. Misy ohatra ihany horaisitsika eo anatrehan'izay, mbola hijeritsika aoriana kely eo hoe misy zavatra mampatahotra nke ao anatin'ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo zao hoe tena tinge tsy tonga de hoe tapitapoka fotsiny zao de mitranga teto Madagasikara ty toe-javatra ty olana na tonga ny resaka hoe ao anaty sambo anankiray tsika, fa rehefa jerevana le loza zay a manomboka miatra mananotanina amelona ny firenena de zao misy fahavalo tsy takatry ny fisainantsika avy any ivelany mihitsy ary mamatatra an'izay sarotra be raha tsy miondrika ao anatin'ny soratra masina. Anika manjary diso fahavalo tsika samitsika fanangana fahavalo eto fa le fahavalo tokony irahana hoatrehana milamindamina izy satria nahoana tsy misy firaisampo sy firaisan-tsaina de misy irika fahamiditra de tonga amy tsy fitovizan-kevitra de tonga amin'ny ady tsy de tena misy hoe fitoferana basotsonge am'izao vanim-potoana zao fa hevitra tsy mitovy de manjary mampisara-bazana miditra tsy moramora koa izy eo anatrehan'izay de isy fetraikany eo amitsika zany rehetrarehetra zany fa eo mbola fantatritsika eo arina kely eo fa io toe-javatra io nefa tsy eto amitsika fotsiny fa famitranga nge tany ivelany de mety atrotra ny sima amitsika izy ny agny atao Nepal na tia Madagasikara, tany Maroc, Peroa, efa manomboka koa ny antsoantso atrao France amin'ny firenena Europeana mety atratrany amin'ny firenena dehibe ohatran'ny epidemie tonga de mifafy indre mandeha zany de tratra daholy fa tsisy majery le fahavalo ao ambadika zay. Sitona lesona kelitsika miaraka miteneniko hoe mety brakitsika raha miteny hoe za veny tsy miorina tsara sa mety zany mieritreretin'ny akamaroan'ny olona hoe tena tsy mitovy angetsika eto samy manana ny hery zay ifikirany heveriny fa hitondra vahaolana eto, samy manany finoany samy miantso ny Andriamanina indraindray ara de hitatsika taratra eo anatrehan'izay
fa nasamy mpivavaka amin'ny andriamanitra tsy mitovy azy de mitady ifanilika reo kristianindreo no mahatonga an'izao reo mpanao fomban-drazandreo no mahatonga an'izao fa tsy tafapetraka ntsony le mahamalagasy de zay no nahatonga hiteny hoe androny demokrasia zao reo olona avelao inzay inony ny olona fa samy miantso ny andriamaniny vaoka tsy teraka fisarana ho amintsika zany de zay misy tonga antsika lesona fa toe-javatra misy ihany ko zany tao amin'ny baiboly amin'ny bokon'ny jona toko voalohany tsy ho tantaraitsika ny antony ny loza zay mitranga fa ny zavatra nisy de hoe nandiny faefatra fa Jehova na tonga rivotra mahery teo ambon'ny ranomasina de nanonja mafy ny ranomasina ka de fa milo vaky ny sambo satria inona ny antony isiraka nampanaovina ny Jona kanefa tsy nitanterahany zay fa nandositra izy de miditra tao sambo anankiray zay andeha ho an'ny Tarsisy ny zavatra tokony fantatritsika miditra tao anatin'io sambo io ary teny ambonin'ny sambo nahatonga an'le loza Jehova ozy nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina mbola sarotro zany hoe Jehova ve de ahatonga loza ho an'le olona fa misy zavatra tsy mety tao ary misy tanjona kendren'Andriamanitra matoa misy loza miatra de nahatonga de inona ny zavatra nisy tao anatin'io tambo sambo andeha ho an'ny Tarsisy io tsy olona mitovy firazanana daholo ny tao tsy olona mitovy finoana daholo ny tao ary samy manana ny eritreriny samy manana ny tanjona kendreny mpandraraha ara-barotra olona manan-karena mety misy ny olona nitonotony mety misy ny olona ifindramonina tafangona tao avokoa samy manana ny fahaizany samy manana ny fombany samy manana ny faraisen-dahatra fa nitovizany fotsiny ray sambo tao ary io no teneniko amintsika hoe eto sambo Madagasikara ange ty sambo andehanantsika ty na de eo raha mamalagasy miavaka satria tokony hiavaka zay mamalagasy zay fa na izany ary de sao tsy malagasy fotsiny eto tsy malagasy fotsiny eto foko 20 ao anatin'io sambo Madagasikara io fa misy mpiavy eo misy karana ao misy afrikanina ao misy anglisy ao misy amerikanina ao misy frantsay ao tafangonao daholy ka raha misy zavatra miatra eo nivony zany sambo zany de samy mitaty ny vokany ao daholy fa ny malagasy nefa ny maro nisy ao anatin'izany de zavatra takan'izany ny zavatra nitranga ao anatin'ity sambo andeha ho an'ny Tarsisy ty ny zavatra nisy nefa nahatonga rivotra mahery teny ambon'ny ranomasina de nanonja mafy ny ranomasina ozy ka de fa nila vaky ny sambo de raiky tahotra anaty loha ka samy taraina tamin'ny Andriamaniny avy sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao sambo mba hampatony loza fa Jona kosa efa nidina anakao anaty sambo nandro reniko ny torimaso tao ny idirany Jona ary Jona rery no mivavaka tamin'i Jehova tamin'ny vanim-potoana fa reto olona rehetrarehetra tsy mivavaka tamin'i Jehova fa niazo antoka fotsiny de ray sambo izy ireo de io ny loza nitranga fa rehefa nitranga ny loza reo tsy mifanometsy ianao ry Jona na hoe tena aka tsy mitovy ny Andriamanitritsika fa tena mijanona fa ny zavatra nataon'ireo samy niantso ny Andriamaniny avokoa ary tena samy niezaka tamin'ny fomba ny rehetra mba ho afaka amin'izany loza zany ka na de ny zavatra sarobidina ananany azy mba tsy hatonga an'le sambo rendrika na riny de mbola hitantsika moa ny zava-panao anatin'izay nandiny fahenina de nakao amin'ny Jona zany ny kapiteny sambo izy ka nanao tamin'ny indrety ianao izy reniko ny torimaso foana eo mitsanganaka antsony Andriamanitra fa ngamba hevitra atsika Andriamanitra ka de tsy ho faty isika ary de samy nanao tamin'ny namany hoe izy avia isika hanao filokana mba nizahantsika zay nahatonga zao loza zao amintsika de nanao filokana izy ka Jona no azo zay ny fandehany fa ny zavatra tena ampitaina amintsika hoe samy miantso ny Andriamaniny fa Jona no natory fotsiny izy misy tsy nanany eritreritra ka nahatonga rany loza tsy taitra izy satria nahoana fantany angeny nahatonga an'io fantany zay nge le iraka nampanaovin'Andriamanitra azy tsy te andeha am'izay zay no nahatonga azy mitsoka de eo ny loza afa amin'ny Jona avy le loza misy tanjona nikendren'Andriamanitra ihany keo tamindreto olona tao anaty sambo rehetrarehetra reto tao anatin'izay ary fampieritrretana ny Jona ihany keo teo anatrehan'izany
fa niantso ny andriamanina ndreo olona rehetrarehetra reo nanary zay fizavatra tena ampelatamy fa tsy mitony loza toraka zany ko mita zavatra misy am'izao vamitao zao mbola misy jona matory ao mbola misy jona tsy miantso an'andriamanitra ao fa miakamaroany olona de samy manindraindra daholy tia ny andriamanitray fa raha ity ho avitry Madagasikara tia zavatra atao de miezaka amin'ny herin'ny tenany avokoa hatreto aloha na de tafiditra mikianjany 3 miazy mbola tsy misy vaolana mandraky teny androany ary mbola ho sarotra miady zay atrehantsika ka raha mbola misy tsy fitovizakevitra sahirana eo tsika tsy misy afa-tsy mifitodiana amin'Andriamanitra ary mitenindreo rehetrarehetra reo efa tsy hitantsony zay azo atao de niteny tamin'Jona tsangana ao zay atsony Andriamanitra ao fa angamba hevitra atsika Andriamanitra ary io Andriamanitra zay resahana io Jehovah Andriamanitra de tsy ho faty isika tadio tsika ry samby niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy ireo ny apôstôly niezaka tamin'ny herin'ny tena Jesosy natory tsy mbola namoany Jesosy fa zay rehetra nataony tsy nampitsahatra ny tafio-drivotra sy ny onjan-drano fa tsy hitantsony zay azo natao namoany Jesosy eto ndray tsy hitan'reto olo retsony zay natao satria zay zavatra rehetra natao natsony ny Andriamanina mihery zay mitokiny tsy navaolana zay vao mitodika tamin'ny Jona atsony Andriamanitra fa nytiako ampitaina amintsika efa tena zao ny zavatra manjo atsika fa samy niezaka avokoa fa sao de mbola misy matory eo re olona sao de tsy manaiky tena hitodika amin'Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany afaka hitondra vahaolana atsika de matoko sy mena fa fanamasin'Andriamanitra de anokatra ny sainy mampanahintsika ny amin'ny zavatra rehetra za tsy manohatra ny tolona ao anatin'ny zavatra mafy misy zavatra irahantsika takina fa saingy atao ao anatin'ny fitiavana sy ny fikatsahana ny fihavanana zany amin'izay vanimpotoana zay na ny fireneka fa mitato amboabo atsika ary tsy afaka manao ninina raha misy fifankatiavana tazany zao tontolo zao fa raha vao misy korotana erika anankiray ahafahan'ny fahavalo miditra io de ozy Jesosy raha misy fanjakana miady atrano ho ravo zany fanjakana zany raha misy mpiray-trano miady atrano ho ravo zany tokantrano zany tsy mpinitady o zay metandrokonomika tsy mpiniteny eny ambony mahalala fa mila zany soratra masina azy okazay manatsofina iaino zay lazainy fanahy fiangonana ivavaka isika misaotranao Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny teny ndray zay tonga aminay teny fety fitiavana mba hampisaintsaina anay to mba tsy hijery zay mety ho tombotsoa anay fa hijery kosa zay tombotsoa iraisana de ny maha-malagasy mba tsy ho ravo ty firenena malagasy ity ary tsy misy afa-tsy mifitodiana aminao ihany tsy ravan'izany firenena zany raha tonga ny fahavalo tsy afaka hiditra de sokafa hatrano masom-pananay ny anaranao Jesosy amen anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakareva